Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 7 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 7 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana na izany na tsy izany, ilaina foana ny mitandrina ho antsika mpampiasa ranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, tanjona boba omby hatrany amin'ny tanjona angotsy, isy tandrivo-drahona vitsy ny farany fe-potoana. Ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Adim-panonjana hanonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja iray hatramin'ny 1,3 metatra. Tanjona angotsy hatrany mahanoro, isy tandrivon-drahona. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9,10 kilometatra isan'ora. Adim-panonjana hanonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja iray hatramin'ny 1,4 metatra. Mahanoro hatrany taolan'ny aro, anorana tandrivon-drahona, mety atevina indraindray any avaratra farafangana. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Adim-panonjana hanonja be ny ranomasina, haavon'ny onja iray hatramin'ny 1,5 metatra. Taolan'ny aro hatrany amin'ny tanjona vohimena, andrahona mitsitokotoko na hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 80 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Hanonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona ankabo, andrahona mitsitokotoko na hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 80 hatramin'ny 7,30 kilometatra isan'ora. Hanonja be ny ranomasina, haavon'ny onja 1,4 hatramin'ny 2,3 metatra. Tanjona ankabo hatrany amin'ny tanjona vilan'andro, andrahona mitsitokotoko. Ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Adim-panonja ny ranomasina, haavon'ny onja 4,5 hatramin'ny 1 metatra. Tanjona vilan'andro hatrany Analalava, andrahona mitsitokotoko. Ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Ho tonona adim-panonja ny ranomasina, haavon'ny onja ho latsaky ny 4,5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona boba omby, anorana tandrivon-drahona mety arahi-kotroka. Iovaova amin'ny fitsokon'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Ho tonona adim-panonja ny ranomasina, haavon'ny onja dia latsaky ny 4,5 metatra.